Zay fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra FTR dia manamelo amin'ny herin'ny manontolo ny esena nataon'ny zandarma sy ny andrian'olona nandritra ny fisamborana amin'ny presidentinay Rahalinirina Clémence ka nitarika aretina sy faratsana ho azy. Fisamborana zay tsy ara-dalàna satria olona nanao ny asany amin'ny maha olom-bao fidy azy, niaro ny tombotry ny vahoaka n'Antananarivo no nanaparana fahefana. Marianay fa fanehoana fakanosana ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy. Ko mahatoky ny fitsarana zay amin'ny fanasaziana hetsy ny fantikan-dalana tahaka izany. Manaraka izany, izay taxiville amam-ponina Antananarivo sy ny manodidina dia miara-mizaka amintsika vahoaka rehetra ny fahasairana nateraky ny fahatapahan-jiro sy ny rano. Noho izany, izay dia manohana ny hetsika amin'ny alakamisy 25 septambra izao. Iarahana amin'ny vahoaka sy ny heloverona rehetra entina anoherana fahatapahan-jiro sy ny rano sy ny zavatra tsirariny rehetra eto amin'ny firenena. Koa manantena ireo taxi rehetra zay hiaraka aneo firaisan-kina amin'ny mponina n'Antananarivo sy ny vahoaka. Sasatsa! Vonona sa tsy vonona? 25 sa tsy 25? Daware!